Ratsika manitsy tokolasy toboko hafa ny fanazavana izay nentin'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola mahakasika ny fametrahana ny firenena tsara fitondrana na ny fitondrana tsara tantana ao anatin'ny fitantanana ny volam-panjakana no nentin'ny ministra teo fa araka ny fanambara teo ihany koa dia ny taona 2024 no efa nivoaka ny lalàna amin'ny fandrarana ny fanondranana omby any ampitan-dranomasina any amin'ny ilana atsimo nosy nefa dia mbola ahitana taratra izany raha ny fanazavana azo avy eo anivon'ny ministeran'ny Fiompiana. Efa nankatoavy ny gouvernemanta ny politika nasionaly mikasika ny seha-pihariana omby izay novolavolain'ny ministeran'ny Fiompiana fa miandry ny antsoina hoe ratification. Maro ihany koa ireo paikady ampiarina anatsarana ny karazan'omby eto amintsika sy anatsarana ny fahasalaman'izy ireo. Ny taona 2024 dia voarara indray ny fanondranana omby any ivelany. Mialohan'izany fanondranana izany dia nahatratra 5 alina isa-taona ny omby izay naondrany Madagasikara. Antony iray mahatonga ny alatromby raha ny hevitry ny mpanara-maso. Mbola mitohy hatrany nefa ny alatromby ankehitriny. Nanomboka ny tapaky ny volana aogositra raha tsiahivina dia nanomboka ny hatrany nanerana ny nosy ny FIB na ny fiche individuelle de bovin izay karazana karapanondron'omby natao indrindra mba ampiana ny resaka kolokolo sy ny alatromby sy itiany antsoina hoe traçabilité. Natao indrindra mba anamaivana ny taratasy kirakiraina be loatra ny FIB izay misolo ny certificat d'origine de bovide teo aloha sy ny karabaksin'omby raha ny fantatra. Marihana fa misy ny hologramme ary tsy afaka anaovana osika ity taratasin'omby ity. Sarotra ny nona raha ny voalaza fa misy fanondranana omby velona antsokosoko fa ny famarotana omby alatra eto amin'ny tsena anatiny no misy. Ny eto andrenivohitra dia enomby miisa 500 ny filan'ny mpanjifa isan'andro ary efa tafakatra 709 ariary ny kilao amin'izao. Mikasika ny antsoina hoe fond de l'élevage dia nanambara ny ministry ny Fiompiana ao anatin'ny gazety boky tahiry fa tsy afaka nampiasaina araky ny tokony ho izy izany satria dia voatery nanena ny petrabola tao anatin'izay fond de l'élevage izay ny avy eo anivon'ny ministeran'ny fitantanam-bola noho ny fahasahiranana lalovan'ny firenena.